Fifaliana ho ny tapahoana aminao indray eto amin'ity sehatra ity amin'ny alalan'izao vidéo izao manohy ny fizarana izay efa nataontsika volana vitsivitsy lasa izay. Volana vitsivitsy lasa tokoa izay dia nanomboka ny fizarana mikasika ny bokin'ny Apokalipsy isika, saingy niantontsika tao anatin'ny fotoana somary elaela. Fa isaorantsika Andriamanitra satria afaka miverina manao ny fizarana indray tsika manomboka androany. Ny fizarana izay efa hitantsika hatreto dia ny bokin'ny Apokalipsy manomboka eny amin'ny toko 1 ka hatreo amin'ny toko 10. Fa androany dia hanomboka isika amin'ny toko 11 izany. Manasa anao hatrany hamaky ny toko 11 alohan'ny hanarahanao an'izao fizarana izao mba hahatonga anao haharaka tsara ny zavatra ifampiresahana eto izany. Ny anton'izao fizarana izao ihany koa dia ny hahatonga antsika ho tia sy hamaky ny tenin'Andriamanitra, hamaky ny Baiboly. Amporisihako foana isika ho tia sy hamaky ny tenin'Andriamanitra, hamaky ny Baiboly satria isika izao dia aty amin'ny andro farany. Ny zavatra rehetra dia efa manambara ny mahandro farany n'izao fotoana iainantsika ankehitriny izao. Ny bokin'ny Apokalipsy rehefa nomenan'ny Jaona dia nitenenin'Andriamanitra mihitsy Jaona mba tsy hitazona ho azy samirery ny zavatra izay nampahitana azy sy nambara taminy fa mba hizaran'izany. Hizaran'izany ho an'iza? Indrindra fa ho antsika fiangonana. Ny fiangonana dia izaho sy anao izay mino sy mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy izany. Marobe ny kristianina tsy tia mamaky ny bokin'ny Apokalipsy satria hoe betsaka ny zavatra tsy azo sarotra raisina ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Dia izay koa no antony hanaovantsika an'izao fizarana izao, hitondrantsika fanazavana ny amin'izay teboka tokony hitondrana fanazavana, mazava ho azy fa eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina no hanaovantsika an'izany, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Hanomboka aritsika ny bokin'ny Apokalipsy toko 11 no jerentsika androany. Misy zavatra 3 no resahantsika, teboka 3 ato anatin'ity Apokalipsy toko 11 ity. Ny voalohany dia mikasika ny tempoly. Ny faharoa dia mikasika ny vavolombelona roa izay alefan'Andriamanitra, ary ny fahatelo dia ny zavatra mitranga rehefa tsofina ny trompetra 7 izany. Teo amin'ny fizarana teo aloha dia efa hitantsika fa nisy trompetra 7 nasain'Andriamanitra ny tsofin'ireo anjely 7. Dia efa nitsofina ny trompetra 9, efa hitantsika hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'ny fizarana nataontsika teo aloha. Fa eto amin'ity toko 11 ity izany manomboka hitantsika hoe inona ny zavatra mitranga rehefa tsofina ny trompetra 7. Ery ambony ary vao manomboka ity toko 11 ity dia miresaka Jaona fa nomena fandrefesana izy andrefesan'ny tempoly. Fanamariana voaloha etontsika dia tamin'ny fotoana izay nahazahoan'i Jaona ny fahitana sy nanomezan'Andriamanitra ny Jaona ny faminaniana dia efa tsy nisy tempoly intsony tao Jerosalema, satria ny tempoly faharoa dia nipotehany Romanina 70 taona tao aorian'ny ekaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra rehefa nanafika ny Jerosalema ny Romanina. Ny bokin'ny Apokalipsy dia mizara 3 mazava tsara araka ny nanomezan'Andriamanitra azy an'i Jaona. Dia soraty izay zavatra efa hitanao, ny zavatra ankehitriny, ny zavatra ho avy. Dia efa nazavaiko tamin'ny fizarana teo aloha ny dikan'izay fizarana 3 izay, fa manomboka eo amin'ny toko 4 izany ny bokin'ny Apokalipsy toko 4 dia efa manambara sy milaza ny zavatra ho avy Jaona izany. Mazava ho azy izany fa ao anatin'ny zavatra ho avy ity voalaza eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 11 ity, ny tempoly izay hitan'ny Jaona eto izany dia ny tempoly fahatelo. Ny jiosy ankehitriny dia efa nahavita ny fanaka rehetra sy ny nahomana ny kojakoja ilaina rehetra nangalana ny tempoly fahatelo. Efa vonona izy ireo ary efa manambara mihitsy izy ireo fa na rapitso dia rapitso aza no hatsangana ny tempoly fahatelo dia vonona izy ireo ny amin'izany.
zavatra andrasana tsy hananganana ny tempolo fahatelo dia ny fanomezan-dalana ahafahana manao an'izany fananganana ny tempolo fahatelo izany. Izany hoe ny tempolo fahatelo izany tia hitan'ny Jaona no refesin'ny Jaona eto amin'ny toko faha 12 ity. Voalaza etsy amin'ny andinin'ny faharoa hoe aza refesina ny tokotany eo ivelany fa omena ho itsakitsahan'ny jentilisa mandritra ny 12 volana. Izay zany ny fanazavana faharoa entintsika hoe inona ilay 12 volana. Tany amin'ny fizarana nataoko tany aloha tany dia nanazava mikasika an'ilay fotoana izay isian'ny fitotoana fahoriam-be ety ambonin'ny tany. Io fotoana io dia manomboka aoriana kelin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra haka ny fofombadiny haka ny fiangonany marina. Dia ny fotoana manaraka n'iny événement iny izany no antsoina hoe fitotoana fahoriam-be ety ambony tany, izay ambaran'ny Baiboly mazava tsara mihitsy fa fotoana izay tena hoe mbola tsy nisy fahoriana toy izany hatramina olombelona ny olombelona sy hatramina tany ny tany. Io fotoana fitotoana fahoriam-be io dia izara roa, 3 taona sy tapany, 3 taona sy tapany. Ny 3 taona sy tapany voaloha dia fotoana izay isehon'ilay antikristy mpahabemaso. Ity antikristy ity dia tena olombelona nofo sy raha tahaka antsika ianao izao mihitsy, saingy ny mampiavaka azy fotsiny dia tena hiara-iasa akaiky amin'ny Satana izy ary omeny Satana fahefana sy hery manokana hanatanterahany iraka maha-antikristy azy mazava ho azy. Ity antikristy ity ihany koa dia hifehy ny firenena rehetra ety ambonin'ny tany, izany hoe tsy hisy intsony ny filoham-pirenena isaky ny firenena tahaka izao iainantsika ankehitriny izao fa ity antikristy ity no hitondra ny firenena rehetra hoeketeny amin'ny firenena rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa no antony azahoany an'ilay fahefana sy hery manokana avy amin'ny Satana hahatanterahany an'izay zavatra izay, satria zavatra tsy ho possible mihitsy izany raha olombelona tsotra tahaka antsika sy ianao izao tsy hahavita zavatra tahaka izany. Izany hoe hiara-iasa amin'ny mpitondra firenena maneran-tany ihany izy, saingy ny mpitondra firenena maneran-tany kosa dia manatanteraka ny baiko izay omeny ity antikristy ity izany. Ity antikristy ity ihany koa dia tena olona hoderaina sy omena voninahitra ary tena hoe ho ankasitrahan'ny olona, satria hisy krizy izay tena mbola tsy nisy tahaka izany ary efa miditra makany amin'izay stady izay izao tontolo izao dia ity antikristy ity izany no olombelona hitsangana hitondra vahaolana hampiverina indray ny fiainan'ny olona amin'ny laoniny, ataoko ao anaty farangosokosina sy amerina ny fandriampahalemana amin'ny laoniny. Vokatr'izany dia betsaka ny olombelona ho voafitaka ity firenena ity, ny ankamaroan'ny firenena maro sy ny olombelona ety ambonin'ny tany dia ho voafitaka ity antikristy ity ary anisan'ny voafitaka amin'izany ihany koa ny jiosy, ny zanak'Israely izany, satria ny zanak'Israely dia tsy hatramin'izao tsika miteny izao dia tsy manaiky fa Jesosy no Kristy, Jesosy no Mesia, fa mbola miandry ny Mesian'izy ireo dia ity antikristy ity no heverin'izy ireo, satria ampilamina zavatra maro be ao Moyen-Orient ihany koa ity olona ity heverin'izy ireo fa ity ilay Mesia izay nandrasana izany. Izay zany ny zavatra hitranga, ny sarisarin'ny zavatra hitranga amin'ny ankapobeny eo amin'ilay tapam-potoana 3 taona sy tapany voaloha amin'ilay fitotoana fahoriam-be, fa amin'ny 3 taona sy tapany faharoa kosa dia hiseho amin'ny maha-antikristy azy amin'izay ity olona ity, satria dia hiditra ao amin'ny tempolo fahatelo izay nambarantsika teo aloha teo izy hiditra ao izy ary hiditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra izy ary hamitavetan'izany. Jesosy Kristy efa nanambarana io any amin'ny boky Matteo any. Eo zany vao ahiratra ny mason'ny jiosy hahalala hoe ay tsy ilay Mesia izay andrasan'izy ireo ity antikristy ity fa tena ilay antikristy izany. Dia manomboka eo ihany koa dia tena ofisialy ny ady fanaovan'ity antikristy ity amin'ny olona rehetra izay mbola mino an'i Jesosy Kristy tavela ety ambonin'ny tany sy amin'ny zanak'Israely izany, satria fahavalon'ity antikristy ity izay rehetra mivavaka amin'i Jesosy Kristy, izay rehetra mino ny Andriamanitra inoan'i Israely.
Zay zany ny zavatra hitranga amin'ilay tapam-potoana amin'ny ankapobeny, ny zavatra hitranga amin'ilay tapam-potoana telo taona sy tapany faharoa zany. Zany hoe raha miverina kely amin'ilay fisian'ny tempoly teo zany dia tena zavatra tena ivon'ny faminaniana. Angamba tsy ataoko hoe ivon'ny faminaniana no ilazako anazy fa anisan'ny iankinan'ny fahataterahan'ny faminaniana maro samihafa zany satria misy faminaniana tena hoe mifampiankina ny fahataterahany ny fisian'ny tempoly fahatelo izay tena efa eo an-dalana zany mihitsy isika izao ary izaho dia tena mino fa hitsangana tsy ho ela izany tempoly fahatelo izany. Voalaza eo amin'ny andinin'ny faharoa eto amin'ity boky ny Apokalipsy toko faha 1 ity fa hoe tsy refesina ny tokotany ho ivelany fa ho itsakitsahan'ny jentilisa mandritra ny 12 volana. 12 volana dia mitovy amin'ilay telo taona sy tapany zany, équivalent an'ilay telo taona sy tapany, satria amin'ny fanisa ara-baiboly zany dia ny iray taona dia 13 andro fa tsy 13 andro araka ny fanisantsika azy. Eo ambany eo amin'ny toko fahatelo koa dia misy feim-potoana omeny hoe 990 andro, mitovy amin'ilay 12 volana ihany izy io mitovy amin'ilay telo taona sy tapany zany. Araka nambarako teo hoe rehefa miseho eny amin'ny rahona lanitra Jesosy Kristy dia manomboka eo ilay fitotoana fahoriam-be dia miakatra ny fiangonana miaraka amin'ny Jesosy Kristy miverina any an-danitra. Dia mbola izy kristianina mazava ho azy tavela ety ambonin'ny tany, izay kristianina tsy tafahomana, tsy niomana any amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany dia ho tavela ety. Maro be ihany koa ny kristianina andao ny finoana, tsy hino an'i Jesosy Kristy intsony fa ho an'ireo izay mijanona amin'ny finoana, vao mainka hiorim-paka amin'ny finoana zany dia tsy amin'ny maha-fiangonana intsony satria ny feim-potoana nametrahan'Andriamanitra fiangonana ety ambony tany zany tapitra amin'iny fiakaran'ny fiangonana miakatra any an-danitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy iny dia tsy hisy intsony ny fitorian'ny filazantsara ety ambony tany, satria araka nambarako teo hoe ity antikristy ity dia hitsangana ho fahavalon'izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy. Izay rehetra milaza fa mino an'i Jesosy Kristy dia ho tapahana ny lohany, ho vonoina, dia handositra ny kristianina tena hiafina ny andava-bato mihitsy, tsy hijoro hitory ny filazantsara. Tsisy olona sa hijoro tahaka an'izao amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao, mbola misy olona sa mandeha mijoro eny an-dalambe miantso mitory filazantsara. Tsy hisy intsony izany amin'izany fotoana izany satria na tondromolotra fotsiny aza dia ahafaty anao rehefa tondron'ny olona molotra anao hoe iny mivavaka amin'ny Jesosy Kristy dia ny hainao ny manefa. Dia zany tena te hanentana antsika kristianina hoe araraoty ny fotoana ahafahana mitory ny filazantsara dia mbola afaka manao an'izany tsika izao satria efa tena kely sisa ny fotoana hanaovantsika an'izany fotoana izany. Tena mampalahelo rehefa mahita ny ankamaroan'ny fiangonana dénomination ny resahako, ny fiangonana dénomination fa tsy ilay fiangonana hoe tempolo fanamasina araka ilay définition ny fiangonana ao anaty baiboly zany resahako tena hoe mandany vola amin'ny karena sy mandany fotoana anaovana trano-piangonana, anaovana fihetsiketsehana maro samihafa, trano mpitandrina, hividianana fanaka ao am-piangonana, variana mitady vola zany ny fiangonana raha izay ny azo amtinantsika anazy dia ny fitoriana ny filazantsara atao ambikambin-javatra. Tena te hanaitra antsika hoe ny fiangonana anie ka natsoan'Andriamanitra hitory ny filazantsara sy hanao mpianatra ny firenena rehetra, ho mpianatra Jesosy Kristy ny firenena rehetra. Izay ny tokony ho laharam-pahame antsika fiangonana, fa ireny zavatra andanitsika vola sy fotoana ireny, io trano andanitsika vola sy fotoana io, za tsy hoe manohitra an'izany, tsara ny manana zavatra fa mila mandanjalanja ihany koa tsika hoe inona ny tena antom-pisian'ny fiangonana sy tena mission tokony ataon'ny fiangonana. Fa io trano andanitsika fotoana, andanitsika vola, andanitsika hery io dia raha sanatria ka tavela ety ambonin'ny tany, raha sanatria ka mirate an'izany enlèvement fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra izany ny fiangonana ka tsy tafakatra, dia izaho dia tena samy teny mihitsy fa tsy sahiditra ao anatin'ireny toeran'ireny intsony
Satria izay miditra ao anatin'ireny dia ho samborina, ho vonoina ho faty, fa dia handositra hiafina avokoa ny fiangonana. Tsy hisy fitoriana ny filazantsara izany intsony ampahabemaso amin'izany fotoana izany, fa hiafina ny fiangonana. Dia noho izay indrindra no antony andefasan'Andriamanitra ny vavolombelona anankiroa izay voalaza eto amin'ity toko faha 1 ity. Vavolombelona anankiroa hanohy ny asan'ny fiangonana. Mbola miala nenina ihany Andriamanitra, hitetiny vazantany izy ireo, hampibebaka ny olona, hitory ny filazantsarani Jesosy Kristy, hampatsiaro ny olona fa mila mihavana amin'Andriamanitra ny olona raha te handova ny fiainana mandrakizay. Fa ny zavatra mampalahelo moa dia ny ankamaroan'ny olona ety ambonin'ny tany amin'izany dia tsisy hiaino an'ireto vavolombelona anankiroa reto. Ho raisin'izy ireo fahavalo mihitsy azy reto vavolombelona anankiroa reto, saingy omen'Andriamanitra hery sy fahefana manokana koa reto vavolombelona anankiroa reto, noho izay tsy fienoan'ny olona azy izay, noho izay fandraisan'ny olona azy ho fahavalo izay, dia omen'Andriamanitra fahefana izy ireo hamoaka afo amin'ny vavany, izay ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy eto, ka izay rehetra mitady hamono azy ireo na maniratsira azy ireo dia afaka dorany amin'izany afo mivoaka amin'ny vavany izany ho faty. Miteny ihany koa izy ireo dia mikatona ny lanitra, tsy milatsaka ny orana. Anisan'ny fahefana omen'Andriamanitra azy ireo izany, tena hoe omen'Andriamanitra hery hanao fahagagana reto vavolombelona anankiroa reto, ampisehoan'Andriamanitra fa tena hoe misy Andriamanitra ary tena hoe mila miaino an'ireto vavolombelona anankiroa reto ny olombelona. Fialan'ny nataon'Andriamanitra izany ny fandefasan'Andriamanitra an'ireto vavolombelona anankiroa reto. Raha izay angamba no azontsika mitinana anazy. Reto vavolombelona anankiroa reto moa izany dia maro ny mpampianatra ny teny soratra masina izay sy ny mpandinika ny soratra masina, mpandinika ny tenin'Andriamanitra miara-manaiky, fa ny ray amin'ireto vavolombelona roa reto dia Elia. Ny antony dia Elia dia mpaminany lehibe nampiasain'Andriamanitra aty ambonin'ny tany, ary amin'izao fotoana iresantsika izao dia Elia dia mbola Elia izany anisan'ny olombelona tsy nandalo fahafatesana, fa saingy nisoron'Andriamanitra aty ambonin'ny tany tamin'ny fomba tena mahagaga izy nentin'Andriamanitra. Nisy vavolombelona moa izany nahita ny fiakaran'i Elia, dia Elisa mpaminany sy ireo mpaminany hafa niara-nihira tamin'ny Elia izany tamin'izany fotoana izany, dia nakarin'Andriamanitra any an-danitra Elia, tehirizin'Andriamanitra any amin'izay toerana ametrahan'Andriamanitra azy any, ho ampiasain'Andriamanitra indray amin'ny fotoana izay ilany azy. Dia eto amin'ity hitantsika eto amin'ity Apokalipsy toko faha 1 hoe ho averin'Andriamanitra ety ambonin'ny tany izy hanao an'izay asa efa nazavaina teo ambony teo izay. Eo amin'ny bokin'ny Malaki toko faha 3 resaka mikasika an'izay Elia izay. Fa za manokana dia resy lahatra hoe ny vavolombelona iray faharoa dia Enoka. Ny antony dia ity Enoka ity ihany koa dia Enoka ity izany raha fomba azahoantsika hoe iza moa ilay Enoka dia dadabean'i Noa izy io, ary Enoka dia voalaza ihany koa any amin'ny Genesis toko faha 5 ny 420 sy any amin'ny bokin'ny Hebreo toko faha 115 dia miresaka ny Enoka, fa Enoka dia olona nankasitrahan'Andriamanitra dia nentin'Andriamanitra, niara nandeha tamin'Andriamanitra dia tsy hita, ary voalaza mazava mihitsy fa tsy nandalo fahafatesana ny Enoka fa nentin'Andriamanitra ihany koa. Izay no mahatonga miteny hoe resy lahatra manokana hoe Enoka mitovy amin'ny Elia izay olombelona tsy nandalo fahafatesana. Ny Hebreo toko faha 7:17 dia milaza fa ny olombelona dia efa nataon'Andriamanitra mihitsy hoe tsy maintsy ho faty ny olombelona, dia aorian'ny fahafatesan'ny olombelona dia mandalo ny fitsaran'Andriamanitra ny olombelona. Enoka sy Elia izany hatramin'izao tsika miteny izao mbola tsy nandalo an'izay fahafatesana izay. Izay no mahatonga resy lahatra manokana moa izany, fa samy manana ny fahazahoan'ny tenin'Andriamanitra hoe Enoka ny vavolombelona iray faharoa, fa tsy Mosesy, satria Mosesy dia voalaza fa maty ka nalevin'Andriamanitra. Ty Enoka ity ihany koa dia anisan'ny olombelona nomen'Andriamanitra fahitana sy faminaniana amin'izay zavatra hitranga aty amin'ny andro farany. Tsy hoe mpaminany lehibe tahaka andry Elia akory izy fa nahazo faminaniana ihany koa izy any amin'izay zavatra hitranga sy seho aty amin'ny andro farany, naseho an'Andriamanitra azy any amin'ny bokin'ny Joda
toko voalohany 750 miresaka kely momba an'izay zany. Zay zany ny amin'izy roalahy reto. Rehefa tapitra ny feim-potoana izay andrahan'Andriamanitra azy roalahy reto tory ny filazantsara anao hanohy ny asan'ny fiangonana ety ambony tany dia avelan'Andriamanitra ho vonoin'ilay antikristy izay efa fantatritsika fa ilay antikristy mamono izay rehetra mino an'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy. Dia rehefa tanteraka ny zavatra rehetra izay ampilazain'Andriamanitra, faminaniana izay ampilazain'Andriamanitra azy roalahy reto dia avelan'Andriamanitra ho fatin'ilay antikristy reto olona reto. Dia araka nambarako teo hoe tsy olona ho mihoditra amin'ny olombelona ety ambony tany izy ireo fa tena ho raisin'ny olona ho fahavalo satria ny olombelona ety ambony tany amin'izany tena olombelona tena hoe jamba, tena andevo ny fahotana. Dia ho faly ny olombelona ety ambony tany rehefa maheno sy mandre ary mahita fa matin'ilay antikristy reto vavolombelona roalahy reto. Dia tsy avelan'ny olona ho alevina ny fatiny fa ho atao exposition eo a Jerosalema zany eo amin'ny faritra misy ny kianjan'ny tempoly amin'izao fotoana izao io dia fomba filazan'Andriamanitra n'ilay faritra ametrahana anazy moa eto amin'ity apokalipsy toko 1:20 ity dia hoe Sodoma sy Egypte. Sodoma fantatsika tsara ny zavatra tranga tao Sodoma fa tena feno fahotana, tena hoe niaina tao anatin'ny impudicité, ny débauche sexuelle ny olona, tena hoe nanota, tena niaina tao anaty fahotana ny olona, ary izay ny antony nandravan'Andriamanitra ny Sodoma. Ary Egypte kosa dia fantatritsika fa firenena nandevo an'ny zanak'Israel nandritra ny 400 taona. Izany hoe sary-teny zany no ampiasain'Andriamanitra milaza an'ilay toerana ametrahana ny fatin'ireto vavolombelona roalahy reto Sodoma sy Egypte, izay eo amin'ny kianjan'ny tempoly hitantsika. Ilay kianjan'ny tempoly, rehefa miresaka ny kianjan'ny tempoly tsika dia ilay toerana misy an'ilay trano boribory be izay an'ny finoana silamo moa zany trano boribory be mitafo lokom-bolamena io. Izany hoe raha avy aty amin'ny tendrombohitra Oliva zany tsika no mijoro dia mijoro manatrika ny toerana io dia eo anatrehantsika ilay varavarana volamena na ilay porte dorée ny filaza azy dia avy etsy amin'ny ankilany ny toerana nisy ny tempoly ary avy ato amin'ny ankaviantsika misy an'ilay trano boribory be, misy ny trano boribory be an'ny finoana silamo zany. Dia eo amin'ireo toeran'ireo zany no ametrahana ny fatin'izy roalahy reto atao exposition, mila sitraka amin'ny olombelona, mila dera amin'ny olombelona ilay antikristy ireo fa matoko ilay olona izay nampahory anareo, dia ho faly ny olombelona ety ambonin'ny tany tena hoe fifaliana be, ho fety mihitsy ety ambonin'ny tany rehefa mahita ny fatin'izy reto ny olombelona. Mino mihitsy fa Jaona apôstôly zao rehefa nahazo an'ity fahitany ity dia mety lasa ny saint Jaona hoe ahoana moa no fomba ahitany olona rehetra ety amin'ny firenena rehetra hoe ireo fa maty ilay vavolombelona roalahy, fa sika izay miaina amin'izao vaninandro izao dia mahafantatra tsara hoe possible zany noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia, satria ny zavatra misy any amin'ny firenena tsy fantatsika akory ary any amin'ny firenena manarivorivo ny kilometatra miala an'izay toerana misy atsika dia afaka arahantsika amin'ny alalan'ny firoboroboan'ny teknôlôjia zany. Izay zany ny zavatra hitranga eto. 3 andro sy tapany aorian'ny fahafatesana'izy roalahy reto dia ho velomin'Andriamanitra indray izy roalahy ary ho akarin'Andriamanitra any an-danitra. Dia rehefa mamaky ny bokin'ny apokalipsy tsika dia ato amin'ity toko 1:20 ity tsika dia milaza ny fahitana hitan'ny Jaona zany fa rehefa velomin'Andriamanitra reto vavolombelona roa reto dia hisy horohorontany izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay tanin'ny tany maro be ny olona ho faty ny iray ampafolon'i Jerosalema ho potika dia akarin'Andriamanitra any an-danitra izy roalahy reto, hanehoan'Andriamanitra amin'ny olombelona fa Andriamanitra mihitsy no naniraka azy roalahy reto ary zavatra nambaran'izy roalahy reto dia zavatra marina, mila mibebaka ny olombelona, mila mamitrana fihavanana amin'Andriamanitra ny olombelona sy izay faminaniana rehetra asain'Andriamanitra ambaran'izy roalahy dia ho confirmen'Andriamanitra zany fa marina, dia ho esorin'Andriamanitra, ho velomin'Andriamanitra izy roalahy, ho akarin'Andriamanitra velona miakatra any an-danitra ho hita an'izao tontolo izao koa izay zavatra izay araka ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia hiorohoro ny olona, ho raiky tahotra ny olona
Fa na izany aza dia mbola hidy fo ny olona satria ny olombelona dia efa nifidy ho andevony fahotana arak'ilay toerana voalaza teo hoe Sodoma sy Egypta dia ny olona dia efa nisafidy hijanona ho andevony fahotana dia mahita an'izany fahagagana maro sy confirmation omen'Andriamanitra hoe tena Andriamanitra nandefa azy roalahy reto ny olombelona dia tena mbola nidy fotsy ino an'Andriamanitra ihany. Izay zany mikasika an'ireto vavolombelona roalahy reto. Dia ny teboka fahatelo farany hojerevantsika dia hitsoka ny trompetra fahafito, ny anjely fahafito farany zany izay mitana ny trompetra. Ny zavatra hitranga amin'izay fotoana izay dia maro ny zavatra hitranga izay hitantsika toy eo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo midina eo ambany, fa anisany ny zavatra hitranga ao anatin'ny fitsofana ny trompetra fahafito dia ny fisian'ny ady ho ataon'ny arkanjely Mikaela sy ny anjeliny amin'ny Satana sy ny anjeliny izany. Hisy ady any an-danitra dia ho azera Satana ary tsy hanana fahefana eny amin'ny rivotra sy eny amin'ny lanitra intsony Satana fa ho azera ho ety ambonin'ny tany, izany hoe limité ety ambonin'ny tany fotsiny Satana zany rehefa resy amin'io ady io. Efa nisy io ady io ady faharoa ataon'ny arkanjely Mikaela sy Satana zany ty ady ty. Rehefa ny ady voaloha dia rehefa hitan'Andriamanitra fa niavonavina Satana saika haka ny toeran'Andriamanitra dia nisy ny ady tany an-danitra nitarihan'ny Mikaela sy ny anjeliny sy Lucifera sy ny anjeliny dia resy Lucifera sy ny anjeliny ary nazera ho aty amin'ny lanitra faharoa sy ho ety ambonin'ny tany. Ny lanitra dia mizara telo ny lanitra fahatelo misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra, misy an'Andriamanitra. Ny lanitra faharoa io voalazako teo hoe mbola anjakan'ny Satana hatramin'izao tsika miteny izao io, ary ny lanitra voaloha dia io lanitra hitantsika io zany. Dia rehefa mitranga zany ty ady faharoa any an-danitra ty ady eo amin'ny arkanjely Mikaela sy Satana sy ny anjelina dia ho resy faharoa indray, mbola ho resy fahandroa indray Satana dia ho azera ety ambonin'ny tany Satana ary dia tsy hanana fahefana hiakatra eny amin'ny lanitra intsony. Noho izany dia tena horomotra mihitsy Satana ary dia tena hanapatra ny fony hampahory ny olombelona ety ambonin'ny tany izy. Zany ny zavatra hitranga. Amaranako an'ity fizarana androany ity dia tena mbola hiverina amin'ilay teny nataoko teo te haporisika tsika fiangonana. Isika fiangonana tepolo ny fanamasina ny fiangonana le olombelona tsiraray avy zany ny resahako eto hoe te haporisika anao mitoriny filazantsara dia mbola misy fotoana. Ireo olona manodidina anao tianao ireo, raha tena tianao ireo olona manodidina anao ireo dia ilazao ny fahamarinana izy. Aza menatra, aza matahotra, angatao ny fanahy masin'Andriamanitra hanome hery anao hitorinao ny filazantsara sy hanome fahindrena hitoriana ny filazantsara. Lazao ny marina mba hahafantaran'ny olona hoe inona ny safidy tokony ho raisiny handosirany an'izany fahatezeran'Andriamanitra ho avy izany, satria ny fahatezeran'Andriamanitra ny Baiboly dia milaza mazava tsara mihitsy fa ho avy izay fotoana izay. Tena mangataka anao mihitsy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana hoy ny Baiboly, mitsangana dia mitoria ny filazantsara, torio ny fahamarinana, ampibebao ny olona, ilazao ny olona fa mila mamitrana fihavanana amin'Andriamanitra izy raha tena tianao tokoa ireo olona manodidina anao ireo. Ary na dia hoe tsy ho an'ny olona tianao ihany aza fa izay mihitsy araka nambarako teo aloha, izay mihitsy ny mission antsika fiangonana, hitory ny filazantsara Jesosy Kristy sy hanao mpianatra ny firenena rehetra. Izay ary no ela fa ho tohizantsika amin'ny manaraka indray ny fizarana dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsiraray avy. Mandra-pioana ary.